Vao ny finoana kosa raha nisokatra ny volana Febroary 2022 ny fankalazana ny fafitopolo taona ny fikambanana Fanilon'i Madagasikara izay firaisain'ny scoutisme zazavavy eto Madagasikara ao anatin'ny fiangonana katolika dia ho faranana amin'ny fomba ofisialy ny fahasivy ny volana Febroary avy izao kosa izay fankalazana izay. Tanteraka avokoa ny roa patelo ny rotetikasa no faritana ho tsangambato ny fanamariana ny fafitopolo taona ny fikambanana Fanilon'i Madagasikara izay firaisain'ny scoutisme zazavavy eto Madagasikara eo anivon'ny fiangonana katolika. Ity fikambanana ity izay nankalaza ny fafitopolo taonany nandritra ny taona 2022. Lahasa izay tetikasa izay nivinavinaina dia tanteraka avokoa amin'ireo amin'ny fankalazana fa fitopolo taona zany ny hoe ataoko hoe valopona tonga ilazana hoe valopolo isanjato satria ilay roapolo isanjato ambin'izay dia ny hanatanterahana ilay fametrahana tsangambato anankiray izay hoezahana ho tratrany hoezahanay ho atao toerana ho an'ny Fanilon'i Madagasikara satria ny toerana misy anay amin'izao fotoana izao dia tsy anay. Ka io trano io mbola tsy vita fa ny trano anankiray izay eny amin'ny Fanilo izay toerana fanaovanay lasinasa dia efa nanomboka iny izay nanaovanay hoe valopolo isanjato ny vita. Raha tsy ahivina ny 12 Febroary 2022 no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny jobily ka nisy ireo hetsika samihafa ny tanterahana hatramin'ny septambra 2022. Amin'ny fahasivy ny volana Febroary ho avy izao kosa no hanatanterahana ny lanonana famaranana ny jobily. Ny famaranana moa zany raha ny eritreretanay azy ary ho tanterahanay dia iny efa nilazay ny présidente ny komity jobily iny misy zany eo amin'ny sehatry ny diocèse. Ny any amin'ny diocèse zany efa nanao ny azy avokoa ny akabeazana. Ny amin'ny sehatra nasionaly dia ho atao amin'ny fahasivy ny volana Febroary dia misy zavatra maromaro no ataonay ao ho anehoana izay famaranana izay. Fototra ijoroan'ny Fanilon'i Madagasikara moa ny fanabeazana ny tovovavy olombanina. Ny fikambanan'ny Fanilon'i Madagasikara dia fikambanana scoutisme zazavavy katolika. Zany hoe manabe zazavavy manomboka amin'ny 9 taona izay atao amin'ny fikambanana mba ho tovovavy vanina, ara-tsaina, ara-panahy, ara-batana. Ary raha ny hoe fiantraikany amin'ny eo amin'ny fiarahamonina dia misy tokoa satria izay mihitsy no antony ijoroanay mba hoe anomana olona izay ilaina eo amin'ny fiarahamonina, ilaina eo amin'ny firenena. Manodidina ny 570 ny mpikambana eo anivon'ny Fanilon'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, misy 590 kosa ireo chef-taine nahazo fiofanana.